Tompoko lasy tompoko vavy dia tonga indray eto amin'ity fotoana iarahana amin'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ity isika manolotra ny arahaba ho antsika tsirairay ary dia manasa antsika indray anaraka hatramin'ny farany ity fotoana izay ny fanomezana ity. Mahakasika aloha ireo famangina izay notanterahany ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalypsy no hanomboantsika ity vaovao ity tany amin'ny iny fiangonana apokalypsy teny Ambohimalaza iny ny sabata 3 marsa 2024 lasa teo no nanohizan'ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalypsy ny pasteur Mayola Mivady ny fitsidihana ireo fiangonana izay manodidina indrindra ny regionaly Antananarivo ary dia mifanandrify tanteraka moa amin'ny fifampiarabana no ity taona vaovao 2024 ity izay fotoana izay faneva oentina anamariana n'izao faheritaona nijoroana izy ireo izao ka anaovana ity fotoan-dehibe eto amin'izao toerana izao dia raisitsika ny salamo fa 7:7 ndralanareo ny anadanareo mpanomponareo razam-bola haja zany no mitondra ny fanentanana eto ary dia anasatsika amaky miaraka ity salamo fa 7:7 ny 1:12 Haleluya! Mirafi raha-baovao an'i Jehova ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina aoka ny Israely faly amin'ny mpanao azy ary aoka ho finaritra amin'ny mpanjaka ny zanak' Ziona aoka hiderany anarany amin'ny dizy sy akalaza azy amin'ny ampongatapaka sy ny lokanga. Tao anatin'ny fotoam-bavaka lehibe izay natrehan'ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalypsy Mivady moa izay fotoana izay tazana teny ihany koa ny avy eny anivon'ny faritany ny Mahajanga, Marivoay, Toamasina sy ireo faritra maro samihafa. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny solotenan'ny avy eo anivon'ny radio fanambarana teo ihany koa ny zanam-pandaharana miara-mikolo ao anatin'izay radio fanambarana izay nanana solotena nanatrika ny fivoriana ihany koa ny avy eo anivon'ny antoko JFFM ary teo ihany koa moa nanao ny fandrindrana ny avy eo anivon'ny ireo sampana protocole eo anivon'ny fikambanana apokalypsy maneran-tany.
fa araky ny fahafantarantsika ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara sy maneran-tany dia tsy miolon'olona fa miara-miasa sy miara-monina amin'ny rehetra ny fikambanana apokalipsy ary dia toy izany ihany koa ny fikambanana apokalipsy eny Ambohimalaza eny. Vokatr'izay ary dia tonga nanotrona ihany koa ty fotoam-bavaka lehibe ty izay notarian'ny filoha maneran-tany fikambanana apokalipsy ny ben'ny tanàna n'Ambohimalaza mivady Andriamatoa Randriamanantsoa Andrianavalona Mivady. Jorono fiangonana amanjato eto amin'ny firenena ity hivavaka amin'ny andro sabata hanome voninahitra an'Andriamanitra dia aleo ity efa mampitsika aleo voninahitra an'Andriamanitra hofanasikatsika ihany koa hofanajatsika ihany koa izay hofanotin'Andriamanitra ny kely ainy azo lazaina hoe nafoy mihitsy na dia ny angonana aza fitoriana zany filazantsara izany nandrasatsika ny famonjena ary izany famonjena izany nafahan'Andriamanitra niditra tao amin'ny fiainantsika ka raha zao atsika rehetra ananatsika fanantenana any fiainana mandrakizay ary nandamina ny Jerova ny fiainantsika teto ambony. Sabatjehova Gideona Sabatjehova sy Gideona Sabatjehova sy Gideona. Nandritra ny fotoana maraina tao anatin'ny fotoam-pivavahana moa tahaka ny mahazatra dia ny tenin'Andriamanitra izay noraisina indrindra tamin'ny alalan'ny perikopa izay iraisan'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany tao amin'ny bokin'ny Daniel ny toko 12 ny 14 hatramin'ny 20. Teo ihany koa ny filazantsara araka ny marika ny toko 17 ny 1 hatramin'ny 7 ary izay voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ny toko 10 ny 1 hatramin'ny 4 no nitondrana ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny pasteur Mayol Larateo no nizara izay afatra izay anisan'ny nasongadiny ary atao anatin'izany afatra izany fa maro no azoto andinika ka hitombo fahalalana. Mission ny an'ny fikambanana apokalipsy amin'izao andro izao ary mission amonjena ny olona rehetra araka izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Daniel ny toko 12 ny 1 ka raha aka viza ianao dia viza ho any an-danitra alaina hoy ny mpanompon'Andriamanitra nandritra ny izay afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay. Daniel toko 12 andiny 4 ka hatramin'ny 10 vakitsika avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy diteny. Ary ianao ry Daniel dia oroninao ny teny ka sy ho tomboka sely taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Dia mijery ao Daniel ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anankiray teto amoron'ody ary ny anankiray kosa teo roan-dafiny ary hoy ny anankiray tamin'ilay lela amin'ny tafirongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ody mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Ary ilay lela amin'ny tafirongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ody dia nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro ary efa vita ny famontsamotsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Ary nandray izany aho nefa tsy nahafantatra dia hoy izao, tompoko anao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy, andery Daniel, fefa voaorina ny teny sady ve sy tomboka se mandra-piavy ny andro farany. Maro no diovina sy fotsina ary ho zahatoetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola anao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endry no ahafantatra. Zany ny mpianatra dia laviny koa ka sady natahotra indrindra ary Jesosy nakeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana
faza matahotra ary ny andrandro izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery azy ary efa nidina fotoany tendrombohitra izy dia nanandratra azy Jesosy nandrara azy Jesosy ka nanao hoe aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandrapitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Andre matoa be ny tanàna Mivady ary matoa filo sy mpiara-miasa rehetra ao amin'ny tarika amin'ny antoko GFFM ny matoa PDG ny fafy sy ny mpiara-miasa aminy rehetra itsika vahiny avy any Mahajanga koralina sy ny mpanaladia azy sika koa vahiny avy amin'ny faritra ao ny avy any Moramanga Tomasina Vavatenina tsika vahiny avy Antananarivo manodidina Tsirairay avy itsika fiangonana eto Ambohimalaza sy manodidina ary indrindra isika antoko ny groupe izy moa le groupe Gloire de l'Apocalypse nahatratran'ny faheritaonany dia miarabantsika rehetra zany tratran'ny taona mitsingerigerina daholo samafain'Andriamanitra ary maitora soantsika ty taona 20 sy 20 ty satria fotoana dia teza mita koa ty amin'ny fiangonana Apocalypse satria ty nitatezana mepita amin'ny 2013 dia hoe voninahitra ilay mpanjaka Jehovah's Gideona Jehovah's Pasteur Ameola arabaina antsika tratran'ity tetezamita ty Isatera mbola misy koa ny farany tsy foana n'ino izy fanantenana zay ny tena faneva amin'ity mandray le vaky teny taontsika dia anatin'ny perikopa moa izy mafimafy any ary sarosarotra ny vaky teny io raha hoan'ny olona tsy mbola nianatra Apocalypse dia tsy mahita visy havanana aminazy io inona ny tinjanorisan ary ianao Daniel orononao ny teny ka sy tombo-kaseny ny taratasy mandra-piavy ny andro farany maro mazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana tapitra zany ny afatra nomeny Jehovah ny Daniel tamin'ny androny zay 400 taona talohan'i Jesosy Kristy rehefa vita le teny farany nomeny dia ozy izy hoe aorononao ny teny ka sy tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany ka amin'ny vanim-potoana ny andro farany ozy izy dia maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana dia jereo tapitra koa teny farany atao toko 12 amin'ny Daniel dia hoe asivy tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany aorono teny dia asivy tombo-kase fa aty amin'ny Apocalypse toko 20 izy io teny farany aza asina tombo-kase ny tenin'ny faminanena amin'ity boky ity fa atombotra ny andro dia teneninao atombotra ny andro zay manao ny tsy marina aoko mbola anao ny tsy marina ihany ary zay maloto aoko mbola aloto ihany ary zay marina kosa aoko mbola anao ny marina ihany izy ary zay masina aoko mbola ia masina ihany izy dia jereva re Daniel toko 12 reto le teny farany dia hoy izy andeha Daniel fa efa voaorona ny teny sady voaisy tombo-kase mandra-piavy ny andro farany maro ny diofina sy ofotsiny ary hozan-toetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola anao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endrino ahafantatra dia zay rehefa miverina foana le tombo-kase vita ny afatra nomenan'ny Daniel tamin'ny andro dia asivy tombo-kase le teny hidio ao zany mbola tsy sokatra zany fa any amin'ny andro farany zany voazava ny dikan'izany resaka zany fa ny amin'ny andro farany tombo ny fahalalana azoto andinika ny olona dia jereva amin'izao vaninandro ianantsika zao izao no atao hoe vaninandro farany zany zao maranana ny tantara fa ny hafarany tsy fantatra roviana na rovina
satria raha ny olona mandinika mazoto mandinika ka isiny fitombony fahalalana dia tsy misy oran'izao androtsika zao. Tamin'ny andro Daniel tsisy micro, tsisy bafy, tsisy caméra, tsisy jiro électricité, tsisy téléphone portable, tsy nisy an'izany tamin'ny andro Daniel. Tsisy tôbily ohatr' zao, tsisy hélicoptère, tsisy avion, tsisy radio, tsisy télé. Sa nisy télé zavatra ohatran'izao hitantsika zao zava mandeha électrique daholo ny rehetrarehetra. Électrique, masoandro, courant, fakana vombava électrique. Dia eritreretra hoe tamin'ny andro Daniel no nasiana fakana vombava électrique daholo. Fakana vombava, brosinify koa misy brosinify électrique, misy brosinify électrique. Izy mitomito zareo ny amin'ny arabe na zay tany isiny na ry nahita amin'izy ka tsotra izy vilany électrique ampidirana anaty courant fotsiny le vilany dia manina le vary anatiny ao mainy courant daholo le vary tonga dia masaka. Za zany le razay Daniel azoto andinika ny olona dia tombiny fahalalana. Rehefa rany zany ianao tsisy nina dia reto any d'affaire misy famononao toerana tiapitsika zany zao le fandrosoana ny fahalalana ny any manena telefôny dia efa enao fa mahay daholo tsika iny zany maneo zany telefôny zany dia miazakazaka ianao mamonjy le vavady ary amin'ny faran'le usine. Tonga le farany usine anao dia sosisy masaka no hitanao nefa olo velona grave zany. Tonga dia mihinana anao sosisy mazoto mandinika ny olona be tompony iny azy tonga taloha tsisy basy, tsisy bombe, tsisy niny fa dia zao mahery vaika ny fitaovam-piadiana. Izy fa izany mbola any amin'ny andro farany andro tamin'ny andro Daniel zany. Raha olona reo zany no ataonao velona amin'izao fotoana zao dia mety mieritreritra izy hoe tsy eto ambony tany tombo fahalalana. Zao fotoana zao 10 taona dia efa misy ankizy afaka iny afaka baka. Dia za many amin'izao taona zao hoe 11 taona le ankizy efa classe de première terminale 11 taona. Za 11 taona zany classe de 7e. Classe de 7e amizay 11 mbola misy zokinay ny sasany satria misy 17 taona. Misy 20 taona classe de 7e natao koa teny farany. Aza asina tongo kasetrony le teny efa tonga niny efa miaina amin'ny vaninandro farany any isika. Zany hoe efa tonga zany le vaninandro na zotony ndinika ny olona dia mitombony iny fahalalana efa ao anatin'izay zany tsika zao. Anatin'izay zany tsika zao. Frantsa eto makany Chine mba tany Chine mba nazo tombontsoka iny ela dia tany Chine adiny 10 koa dia tonga volana vao tonga nefa alainy avy ao adiny 5 fotsiny adiny 10 le ray volana eritreretra ny fandrosoana zany. Dia mandeha niresaka hoe 2012 fa fin du monde tonga amin'ny andro farany tonga amin'ny andro farany olona fa tsisy malala an'izany hoe zao ny daty ny oraka ny baiboly. Raha minazy hoe 2012 izy dia mety tsy faran'izao tontolo zao fa farany amin'izay olona ho faty amin'ny 2012 izay ho ripaka amin'ny 2012. Fa zao moa zao vao afaka miresaka amintsika fa efa nisy resako n'le hoe vela amin'ny andro farany zao tsika le 2012 hoe ahoana no fomba fisehoan'izany milatsaka ty amin'ny tongotsy le sary olona ngeza be volamena malemy taka amin'ny tany manga rehefa voazarazara ohatr'izay le fireneny goavy rehefa tsy mendatana ka ty lazay manam-pahaizany ity hoe ity vavy meteorota ngeza be latsaka eto ambony tany ity amin'ny heviny arabaky teny ilay ora farany hoe driabina amin'ny andro farany tsika fahalalana zany zao
dia mety hoe firy-taona re zany fa andro farany io satria mitombo ny fahalalana sy fahaizana zanak'olombelona hoe orona teny sady voisy tombo kase mara-piaviny andro farany fa zao maro no diovina sofotsina ro za toetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola anao ratsy any ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endrino ahafantatra dia remin'ny apokalypsy izy zay ratsy mbola iaratsy any zay tsy marina mbola tsy ho marina ihany dia jereva am'izao vaninandro iainantsika zao mitovy ve ny faratsiana sa mihena mitovy ve ny vonolona sy ny halatra sy ny adalana rehetrarehetra sa mihena mitombo fa mogazo izy dia mitsoka kely le fanotrano le olona le miterana ambany voatra misy azy mahandro meza manana zavokely tsisy hoanina ny andro ray any dia voatery izy tsy maintsy manino mandeha izy mangalatra dia izy mangalatra iny mahazo izy angalariny any dia apetraka eo aminy hoe nahazo ao telo mitraka fa aza mitanondrika tsangana fa aza mitolefika fa mbola misy Andriamanitra mahery eo avita fakakana amitsika amen zay nananganana an'le fiangonana zay nananganana an'le société na le orinasa fafy izay nananganana an'le antoko zay FFM anomana ny olona mpanao politika rehetra mba tsy mpanao politika zay nisy hatramin'izay foana misy hoe dia raha vao politika dia vita vetreretan'ny olona azy miaratsy tsy marina zany foana raha vao resaka politika efa leo ny olona reo mpanao politika reo fa sy eo amin'izay hoe vita tombo-kase ny teny efa nivana tombo-kase fa tonga ny andro farany fa misy mpanao politika matahotra an'izy eto matahotra ny Jehovah eto misy vahoaka mamonjy ny vahoaka mahantra eto misy vahoaka miany misy vahoakan'Andriamanitra miany firenena eto misy Andriamanitra mitondra firenena eto satria tonga ny andro iny tonga ny andro farany tsika zao zany velona amin'ny andro iny velona amin'ny andro farany tsika zao fa ny farany io tsy fantatra ireo vina ny hafarany fa miaina anatiny tsika fa rehefa maty moa tsika dia tonga ny atsika n'inona ny andro farany mahazo viza ianao dia lasa ianao mandeha tsisy azo atao ininina intsony miandry ny fitsanganana amin'ny maty ka raha ohatra te azo viza zany tsika dia maka viza hoaiza ho any an-danitra zao velona zao no tsy maintsy efa vitanao ny papienao ny dossiernao rehetra hoe ty ny dossier ilaina azahoana inona viza hoaiza ho any an-danitra tsy maintsy mahazo reconnaissance ninona ny lanitra ty tsy fahiderotako fahiderotany lanitra araho antsipriana eo indrindra noho ny fikelezanareo aina amin'ny asan'ny tomboka nazahoany ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra fahasoavana tamin'ny alalan'ny fampianarana sy ny tonteny izay nikelezanareo aina dia matsapa ny zanaka aty amin'ny faritra Mboamalaza sy reto mpiray-fanantenana rehetra reto fa tokony hanolotra solom-body akoho ho an'ny ray aman-dreny zany ka dia misy ary zany manatra ny komite dia izany mpianaikitra reto mpamompony Jehovah zay efa tena kely aina fantatray koa na dia lavitra aza dia atolotra anareo zany ray aman-dreny mitarika ty fikambanana tya tehaka mafisika vonata irery lama izany ambolana valona be tanàna Mboamalaza izay nisy taona izay niarabana azy ho avy ao zay Andriamanitra be tanàna iaraba jozy izy aleo fa hoaniny mihitsy ao izy dia araka ivavaka any dia aty zany tsika ny fampiaraba efa toerana itya dia sorana azy tamin'izay fotoana izay nifangava tena lehibe anetry tena na dia hoe fiangonana zantony aza dia nataony zava-dehibe kosa ny ferahana tamintsika teto amin'ity toerana aty ka dia mba misy solom-body akoho sy maro-pahatserovana zay azo lazaina hoe atolotra mpanajana na te tsy hofona azy fa dia andro mangarara raha teo moa zao fa dia efa mba honina mba ho hita ny be sy ny maro
mba fahatsiarovana atolotra atsika amin'nyatoben'ny tanàna kely dia kely kanefa ny fo manolotra dia feno ny fitiavana anareo kosa dia misy fahatsiarovana kely mba atolotra amin'ny malaza ho anao zany noho izay fijoroana voalohany teto amin'ny toerana ity zay dia misy maro fahatsiarovana kely dia kely fa izy tia satana mahavarano hoe fitenenana inona no manaraka azy manetsa be mbola ho avy zany hoe mbola hiara ifany président groupe manoloana amin'ny latabatra izy no rahalahy ritra mino fa mbola izy fandraisam-pitenenana ka rehefa tsingery-taona tahaka an'izao fiangonana ho anareo zany tsy avaliny fisasarana izay nataonareo tany amin'ny fiangonana sy ny toerana maro isan-karazana zay nareo amin'ny dia anao zany rahalahy présidentny gloire de l'apocalypse aloha itehaka mafitsika sady ikampadesinana hoe tirana mana hoe dia niatrika ady kosa tsara nilesantsika an'izany alohany andraisana fitenena efa mpisehoana nataony dia nanehoana fanseho ny voninahitra eto amin'ity toerana ity zany apahany amin'ny fanomezana zay nomena fiangonana azy mandeha lehibe dia lehibe tokoa ianao ka ho atolotra ianao miventsiventsipony reto sampana ato anatin'ny fiangonana mbo malaza reto ao ny samartana tsara fanahy ao ny sampana sekoly sabata ao ny sampana dorkasy ao ny sampana tanora ary ao ny sampana asafifi ireo sampana dimy ireo ray aman-dreny manolotra ny teny fifaliana teny firariana soa anao sy ny ankonanao isondrota amin'ny afo-indrindra ianao ray aman-dreny mifanatitra amin'ny vady aman-janaka sy ny zafikely sy ny taranaka faramandimby ary ho tonga amin'ilay toerana lehibe ka ela fanjakana amin'ity tany ity fa tahaka ny fanomban'i Jehova anao ny fidinyanao lehilahy mahery no ombany ianao sy ny ankonanao hatramin'ny farany sotra ray aman-dreny anarakarak'izay rasalabavy isany na dia maro arahony ny rano nraisina teo ndravototo ny tompoko tsy mba fanasa eny namaranitra koa raha ny antsy nitotokela tsy mba fitetika eny na dia nandeha ary tsika nandritran'izay vanim-potoana zay dia hoy aho hoe afalina foana ny fahitananao mbola nomen'Andriamanitra koa tombonandro ka tsy hainy tsy hisotra azy na ahafahantsika tafahoana tahaka zao ka dia ampifaliana tanteraka ny arabanantsika rehetra tonga soana tsara eto amin'ity toeranyity na ny avy lavitra na ny avy eto toerana ka dia mirary soa antsika menakavy lava ny zavatra niseho teo terako anefa foy dia foy ihany betsaka ny zavatra tiako lazaina satria andro ray iona natao zato kanefa ny ezaka aho ataoko fohifohy tsy dia ilay fahita loatra any amin'le fiangonana lehibe le teny aminao teo hoe na fiangonana zany no lazain'le loolona teo sa fiangonana kely tsy fantatro tsy tadidiko tsara fa hoy aho hoe ato amin'ity fiangonan'ity rery no tsy mahitako lehilahy manao kavinila zao eto ary amafisy koa fa ato koa tsy ahitako an'le zipo le vavy fohifohy reny ahitanany tsara ary mino aho fa na dia misaron-doha ara tsy mandoko vola akory fa azo fanta satria anisan'ny fanabeaza zay tsy maintsy erahan'ny fiangonana sy ny commune zany satria tsisy afaka andeha rery eo akory fa tsy maintsy miara-miasa reo ary tsy maintsy mifanakalo manaraka izany
amintsika malagasy moa zay zavatra mbola tsy fantatra na inona fa hatramin'izao dia mbola ny lohany mihinana amin'ny vodiny ka isorana sahady tamin'ny solom-body akoho tiako tenen'io izahay namenanay teo satria anisany nahazo zay a ny ray aman-dreny-panahy moa mbola manan'olona zay izy angavany fa ino a fa nenay zay zavatra tsy napozina dia efa tena feno le izy a aza matahotra fa sady nisy lohany iny nisy feny iny nisy elany iny a nisy tongony iny a satria raha nita teo a nisy vola tao a nisy sary Madagasikara misy stylo a mbola nisy mofo mamy keo a efa tsy vody akotsony zany fa ngeza loatra ka dia ny lazaina dia engany mba ongezo ohatran'izany ny bean'ity fiangonana ty ary roboloko fantana koa satria na solomody akoa ny ala dia tena ngeza ary aniry sy era hoe sarosarotra ny lalana mafimafy ny dia kanefa ny sambo kely izay rehetra misakana sy makahala sy manoana ny dianao tsy andeha amin'izany ane toy le bararata maniry amoron-drano reny ka navelona aza angovotra mandrapahafatiny ary farana koa sy amafisiky ihany fa niny natao niny namitranga dia ianao tsy maintsy tonga amin'io lalan'io a ampiarahany reto le raha indana sady vaventy ataon'iny reto a GFFM mba hijoro sy roborobo a ka zay mamingana rehetrana toy le sakakely voan'ny sery reny a ka tsy afaka omori-patana mandrapahafatany tokoa raha fo matasika tiako kely amafisina ihany hoe ambo malaza zany a raha mampatsiahy fotsiny a hoe PDS anankitelo zay tao Antananarivo dia avy aty Ambomalaza Ambomalaza zany a afaka hiteny zao hoe lamatoa merina zany a ka mino a fa tsy ataonao tsy ataonao farana zany a fa tsy maintsy mandalo anao Ambomalaza raha te haka fanjakana hoy taolo taloha ka dia makasitraka tokola makatelona telo vavy fitenenana isoratsika ny tanàna tsy sorona sotra lolona sotra ny matao be ny tanàna ny amin'ny kabary nataonao tsika zay nandray fitenenana tsiraray avy teo ny amin'ny fiarabana sy ny fisaorana rehetra marina tokoa ny tenin'ny be ny tanàna teo fa na dia malala matao-takaninona azy izy ny fitenenana izay tsy ndravo teo tombo sasana na malandra takaninona aza ny antsy ka tsy mitotokely no dia ho tetehina indray ka tsy dia anana zavatra mihoatra n'izay fandraisany zareo teto zay fa mba amaly kely ireny etaitako tsika tsiraray avy reny zany voalohandrina moa dia nisy fanomezana nomena teo dia hoe satatra mba avarano fa ny manetsa be mbola goafo sy izy ry zareo teo mara mihitsy andre matoa be tanàna fa tena mitaintaina ny voaka raha ny zavatra nodresahanao teo hoe tsy mandoha vola ny ampianarana hoe ny fanjakana rehefa tonga le olona mahantra ay mandoha vola ihany tena angina tany moa le hoe tsy mandoha vola dia manitady ray aman-dreny izy ray aman-dreny ny fanjakana no antonona hoe ina no aso atao raha ny ao aminay ao koa dia marary ny fo mieritreritra n'le fantrano vao raha hoe fidirana mpianatra zany écolazy zany misy vola fanampiana ihany men'ny foibe isan-kerinandro fa io ndraindray larobe dia tapitra 700 000 hatramin'ny 1,5 million eo raha misy dia mahazo 2,5 million eo anampiana ny olona sahirana tsy misy no aminy ny fatrano ny écolazy ny jirama dia efa misy moa karazana lehibe antra reny moa dia mba atao prioritaire satria
efa be antitra izy efa tsy mahasa ntsony tsisy pension raisina tsisy an'io dia mahita an'izany ny tena dia ontsiny fo. Ianao koa miaina tamin'izany hoe fahantrana zany. Raha angamba ny tantaran'ny fiainana dia raha atao hoe misy mahantra amin'izao fotoana izao dia mba raha misy voalohany izy mifantrana tamin'izao dia mba mety faharoa angamba ny fiainako tamin'ny fahazazana. Satria na dia niainako azy taloha dia mety mibe tanàna dia tsy mba miperaka tamin'ny ray aman-dreny fa olona no mitaiza teny fivelomana ny ainany tamin'izany mitaiza zanaka mpivaroteny sady miriva dia mba maraina mba tonga ny mpivarotena mba manolotra vola kely ariary folo tamin'izany na roapolo taiza zanaka mpivarotena roa telo dia mba misy telo izy dia mba mahazo telopolo na enimpolo tamin'izany. Zay ny velomana mianaka tamin'ny fahazazana. Le olona nitaiza anahy mpanasa lamba ny olona mandeha makany amin'ny renirano zaza kely ohatr'izay manaraka azy any an-tany. Ka raha olona tsy niaina tamin'ny fahantrana tsy atsapa ny fahantrana voaka amin'izao fotoana zao. Za mandeha eran'ny Madagasikara io dia mahita ny fahantrana voaka. Ka efa naperako tamin'Andriamanitra, efa nangatahana tamin'ny tompo. Raha tonga ny fotoana mampatonga n'ity antompo mitsangana ty hoe Gideona miady amin'ny fahantrana sy ny kolokolo ty. Isany anankiray voaindona raha ho ataoko hoe ny zaza tsy mandoha vola ny mpianatra. Izay manana atao andoha vola no mandoha fa izay sahirana rehetrarehetra dia tsy mandoha vola. Faharoa manaraka an'izay koa eo koa ny fahasalamana. Ary izay koa ny saokan'Andriamanitra nanomezana amin'ity toerana ity satria raha marary ianao amin'izao fotoana izao ka tsy hisy vola dia misokatra ny fahasalamana. Mampivoaka hiteraka ho atao sezareny nefa na dia ariary zato ary tsy mampela-tana. Na ariary zato ary tsisy nefa izy ho atao sezareny. Na lamban-jaza ray ary tsisy. Ny raim-pianakaviana tsy hita izay nalihany. Mitsoka didy, tsy hoe mitsoka didy fa tsy mananasa tsy hita izay atao, tsisy mampela-tanana na ny ariary. Dia any tsy hita. Dia ohatsany foanao mahita an'izany. Hoe Andriamanitra raha avokoa ny fotoana izay nilazainao ka tonga dia ho ataoko koa fa izay marary rehetra mitsapo teny dia tsy misy vola loko. Manaraka an'izany koa hitanao koa ny fantran'ny olona efa mantra ny olona araka izany teny ben'ny tanàna zany ny polisy sy gendarme lasa miandry sisina arabe fa tsy miandry ny tanàna ny vahoaka. Mazava dia zany any amin'ny sisina arabe tsisy trano vakilo, any tsisy mangazay vakilo, any tsisy omby mangarary ny dahalo fa tia tanàna ty zany. Ka ty ny tokony ho isy nefa le tokony tsy avela fa ny tokony ho isy tsy misy fa ny tokony tsy avela no mipetraka. Kanefa rany lasa ny taxi borosy no andrasana rakitra hoe mfitenena fa efa manana paika tsara daholo tsika zay efa nasian'Andriamanitra izao nanaovana azy. Ka dia aza matahotra fa rehefa ninjerin'i Jehovah izy mitombo manodidina izay matahotra azy dia manana sécurité tsara mivoaka an'Andriamanitra rehetra. Ka tsy ataontsika sarom-bilanitso ny manodidina tranontsika fa atao anjely izy nahazo daholo izay mba nirobeny tanàna. Efa nisaotra zareo teo fa mba tsy mety arahangina amin'ilay fanomezana izay ratolotra. Ny ben'ny tanàna moa atao dia efa mihoatra ny vodekoa. Zany hoe matoa izy mihoatra ny vodekoa zany efa mihoatra ny vodim-boritsoloza. Raha mihoatra ny vodim-boritsoloza efa mihoatra ny vodondra. Za moa mba manao fitenenana foana tokony mba hovana amin'izay izy amin'izao fotoana zao le fitenenana hoe solom-body akoho fa mba ataovy solom-body ngezangeza satria ben'ny tanàna nilaza tao hoe manaitaina foana izy io matetika. Ka mba tsy hampanaitaina azy io ataovy ngezangeza amin'izay dia mba hitanareo amin'izay fa hoe solom-body omby ireny no aterina hovana zany le izy hoe solom-body omby ny lehibe indrindra fa tsika moa ve tsika tsy mihinana hippopotame fa ilaza indray tsika hoe dia solom-body ny hippopotame tena basy tena tolotronao ty atao ngeza anak'izay tratra fa dia mba izay fihinantsika ihany no atao ka solom-body omby ozy izy tonga eto mbola narana gatao tokoa izy dia misaotra betsaka atsika satria tonga amin'ilay fitenenana ihany io hoe tsisy mampionona ary moa miolona ianao.
tsisy mampiary faly anao vao mahetolorana roatra zao ka dia makasitraka misaona tomboko lahy misaona tomboko vavy ny tapany ariva tamin'ity fotoana ny sabata fahatelon'ny volana marsa ity moa satria ao anatin'izay fanampireana ny tsingeritaona voalohany nisy ny groupe gloire de l'apocalypse ity dia anany amin'ny talentan'izy ireo tamin'ny alalan'ilay antsoina hoe comédie musicale antihatra ary dia nampitondraina indrindra ny lohateny hoe atandroana izay eo anelalelan'ny hira ny fandrombonany tamin'ny chorale femme avy any Mahajanga no namaranana ny tapany ariva sambany bo nisy ny fanehoana izay comédie musicale izay nataony ireto gloire de l'apocalypse ireto kanefa dia nahafapo ny rehetra heverina ihany koa fa dia samy tsipo izay nahita ity comédie musicale ity firariny paso ny vita be eo amin'ny izay sehatra izay moa no rariny rehetra ho an'ity gloire de l'apocalypse ity tena mariana kely zany atao fikambanana apocalypse mbola tsy misy tsy zay tsy fantatro zany tsy haiko fa hoe manao asa fitoriana ny tanora amin'ny alalan'ny comédie musicale dia zareo reto zany nanantona hoe zay hanao an'izay zavatra zay dia zay zany antony anankiray koa hoe atao fikambanana hanao an'izany comédie musicale fa no manarakarak'izay anankiroa isan'olona le teny satria zareo mila miseho zany ohatra hoe afa korala hoe na ifo anarany mandritra ny fitaovam-bavahana anankiray tsy manino fa zareo zany misy zavatra tiana aseho amin'ny olona azahoan'le olona mandray ny hoe ina foto-kevitritsika aiza le Jesosy Kristy dia mila miseho miovaova zany dia roa aloha zany no tenu amenan'ny groupe l'apocalypse tsy rahaina veromanitra. Raha dia mananjara aina saoliny iriny ohatraohatra amin'izao dia hitanareo hoe fanaovana eo ty beige misy marron ty zany raha ndrianay voazaka tamin'ny irina Juliette atao tsara dia hitany tanina afaka raha zakambola ndrian'ny kanto ny irina faitry ny aina ny antso be ty musicien ndraiky amity zao raha solo farmasy andolalaina Rino raha fidison miaro tsofa nantenany tikitika izy mivady musicien raha fidison tsiory fitahiny musicien arabe Andriana Verlija Tahina président izy ny président ty zany Andria Entso Ary Fetry musicien nazy daholo mampianay amin'izay asa fitoriana izay fa tsy hoe zay manao dia nareo mandindy fotsiny nefa ny mba zay tsy tratranay tratranareo soranay tsy tena mafy zany fa
tamin'ny reto gloire de l'apocalypse rehetra dia ireo ny tenue iray no zany a ireo hitantsika ireo dia amentsika aza Is it
Jehovah kami dah fuam now anak tanta benam now ne Jehovah kami nak fiatana na amen na kabar jawab kita wana
izay ny teny Ambohimalaza teny fa maro ihany koa ao anatin'izao fanamariana ny taona vaovao izao ireo sampana maro samihafa manao hetsika eo anivon'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara mbola azo ambara ihany koa moa fa ao anatin'izay vanim-potoana ny fety izay hatrany ny eo anivon'ity fikambanana apokalipsy ity. Ho an'ny ireo sampana tanora ary dia nisy ihany koa ny fiarahan'izy ireo nanatanteraka izay lanonana fifampiarabana noho ny taona vaovao izay ary nisaorana an'Andriamanitra hatrany ihany koa moa izany satria natomboka foana tamin'ny fitaom-pivavahana ny fotoana rehetra. Ireo tanora avy eo anivon'ny fiangonana foibe ny fikambanana apokalipsy teo Ambohimarina moa no nanatanteraka izay fa anisan'ny mitana ny andraikitra lehibe ihany koa eo anivon'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ny loholona. Ny loholona moa izay rafitra iray ihany koa eo anivon'ny fikambanana apokalipsy. Tsara ny manamarika fa raha mahakasika izay loholona izay dia efa mahery ny 700 no loholona eo anivon'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany. Ireto loholona ireto moa dia fantatra ihany koa fa manana ny anjara asa sy andraikitra tahaka ny an'ny mpitandrina eo anivon'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara. Ankoatr'izay ihany koa dia ireo loholona ireo matetika no filohan'ny fiangonana eny amin'ny ireny fiangonana maro samihafa eo anivon'ny fikambanana apokalipsy ireny. Ny loholona ihany koa moa dia fantatra fa dia mitarika ireny vondrombavaka misy eo anivon'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ireny. Tompokilasy tompoko vavy izay indray aloha no azo naroso tamin'ity fotoana ny arahantsika tamin'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ity. Ankasitrahany ianao naharitra nanaraka ny fandaharantsika ary dia manome fotoana anao indray amin'ny fotoana manaraka sady mametraka ihany koa ny mandram-piona sy ny mandram-pitafa tompokilasy tompoko vavy.